androany ary etry nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy. Etry nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Pasteur Sondraga Zafy Mandratra, anomboka amin'ny fotoantsika Genesis toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia andingantsika any amin'ny andininy fa 1:30 mbola ao anatiny mamorona atmosfera fiainana tsara, fiainana mahafinaritra ihany tsika miarana ny tenin'Andriamanitra. Tamara. Miaraka mamaky ny tenin'Andriamanitra isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Genesis toko voalohany, ny namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambon'ny lalina. Ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambon'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia misy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Andininy fa 1:30. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahenina izany. Tamin'ny voalohany tsika Pasteur Sondra mba ampatsehivitsika amin'ny mijery tsiraray avy sy ny mpiaino any amin'ny onjam-peo ary mijery amin'ny televiziona. Tamin'ny voalohany tsika dia niresaka hoe Andriamanitra rehefa manao zavatra dia mampiasa ny teniny, miainga amin'ny teniny Andriamanitra. Ary io teniny io no amoronan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia hoy tsika hoe raha ohatra ka tiantsika ny amoronan'Andriamanitra zavatra tsara, satria hoy tsika tamin'izany raha ohatra ka tsaron'ny mpijery sy ny mpiaino rehetra hoe ny zavatra tsara dia foron'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tenin'Andriamanitra zany no iaingana dia zavatra tsara no vokatra eo ambany. Avekontsika fandroany, raha vao ny tenin'Andriamanitra no iaingana dia zavatra tsara vokatra eo ambany. Itoyntsika ao anatin'ny afatra androany. Zao ny fiaingana ary. Raha mamakytsika ny Genesis toko voalohany andininy faharoa dia zao lazainy ao. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambon'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambon'ny rano. Ny tany dia tsy misy endrika sady foana. Tsy misy endrika sady foana. Dia rehefa vita le izy, andininy fa 1:30 dia zao lazainy indray hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany. Rehefa malala Andriamanitra tsy mionona amin'ny hoe mamorona, fa Andriamanitra dia manao zavatra tsara indrindra. Aveko fandroany Andriamanitra zany tsy mionona amin'ny hoe mamorona, hoe rehefa voafono io dia mety, rehefa misy io dia mety. Fa Andriamanitra rehefa manao zavatra dia Andriamanitra manao zavatra tsara. Ny tanjon'Andriamanitra rehefa manao zavatra anankiray dia ahatonga anazy tsara indrindra. Pasteur Sondra. Marina tokoa zany ravana manana amin'ny tompo. Mahavariana rehefa mamorona zavatra Andriamanitra dia manana tanjony izy, dia ny tanjony amoronany zavatra dia mba hoe ho tsara zany. Na namoronany an'izao tontolo izao, na namoronany atsika, na namoronany amin'ny fiainantsika. Tsy haiko hoe ohatry ny ahoana ny endriky ny fiainanao ankehitriny, fa tadidio rehefa namorona an'io izy ny fiafarany io rehefa vitan'io dia hoy izy hoe tsara zany. Ary andaontsika androany Pasteur Sondra ilaza amin'ny mpiaino rehetra, ilaza amin'ny mpijery rehetra hoe tsy ho amelan'Andriamanitra io fiainanao io raha tsy tsara ny fiafarany. Raha tsy ho tsara fiafarany, tsy ho amelan'Andriamanitra. Raha ohatra zany Pasteur Sondra Zafy Mandrato, raha ohatra zany ka misy fiainan'ny olona anankiray tena napetraka teo amin'Andriamanitra, tsy hoe olona anankiray mivavabavaka, tsy hoe mba olona mandroso miemitra ny resantsika, fa hoe raha misy olona anankiray zany ka tena napetra tanteraka eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainany, tena nanakina tanteraka ny fiainany tamin'Andriamanitra izy, dia inona zany ny zavatra tsy maintsy ho tranga amin'ny fiainany? Tsy maintsy mivoaka ho tsara. Tsy maintsy ho tsara. Zay zany raha lasaka nabavy zay mivady dia resy lahatra tanteraka
fa ny fiainantsika tsararay avy raha tena apetratsika tanteraka eo ampilatanan'andriamanitra tsy maintsy ho atsarain'andriamanitra io fiainanao eo averina ihany hoe tsy maintsy ho atsarain'andriamanitra io fiainanao eo ho atsaraina io satria andriamanitra rehefa manao zavatra tsy mionona fotsiny izy amin'ny hoe manao fa tsy maintsy ataony zay atonga azo tsara atonga azo tsara tsy maintsy ataony zay atsara ny fiainanao zay zany te hampahery antsika mpijery sy isika mpiaino hoe le izy ka araska nabavy le fiainana zany tsy mampaninona le fiaingana le fiaingana foana tsisy endrika tsisy endrika sady foana tsy mampaninona ary zay mino hoe zay zany mino hoe ny fiainanao io tsy hoe tsisy endrika sady foana fa mba misy zavatra angano fa izao te ilaza aminao ah ny planina an'andriamanitra dia izao raha tena hoy ianao hoe andriamanitra o tena za zany manomboka androany a tena ho apetrako tanteraka eo ampelantananao ny fiainako ho apetrako tanteraka eo ampelantananao ny hoaviko ho apetrako tanteraka eo ampelantananao ny ankonako apetrako tanteraka eo ampelantananao ny arabolako zay zavatra apetraka ao tanteraka eo ampelantanan'andriamanitra tsy maintsy tsara tsy maintsy tsara tsy maintsy atsara eo fa zao alasika nabavy ary etotsika no horaisitsika amin'ity hoe mamorona atmosfera androany ty te hiverina amin'ilay fototra pasteur Sandra zao le izy akia le tano izy izy a tsy nisy endrika sady foana dia zao foana ny zavatra tao anatin'ny saiko tao amin'izao hoe tsika maky Isaia 4:2 Isaia 4:2 le baiboly zany tsy miteny zay ny baiboly zany tsy miteny hoe efa nisy zavatra mipetraka teo fa ny tena baiboly dia milaza manokana hoe ny zavatra niainga dia zavatra tsy nisy endrika dia Isaia 4:2 pasteur Sandra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izao no lazain'i Jehova izay nahary anao sy namorona anao hatrany am-boka sady mamonjy anao izao no lazain'i Jehova izay nahary anao sy namorona anao hatrany am-boka hatrany am-boka zany hoe andriamanitra zany dia mahary sy mamorona misy fahasamihafana veloma pasteur le hoe nahary sy namorona satria ndraindray amin'ny lohateny malagasy ohatrany hoe raha ny olona zao miainao zany dia ohatrany hoe mitovy zany ka eo indrindratsika pasteur Sandra Razafy Mandratra zao le izy raha fafabe foana koa le pasteur Sandra Razafy Mandratra efa vadinao nefa ndrivato zao le izy nahary sy namorona eto zany ny mpiaino rehetra sy mipijery rehetra na mipijery televizion dia mila malala an'izao zavatra zao tsika tsiraray avy tsy ndriny mihitsy ao amin'ny hoe Isaia 4:2 hoe nahary sy namorona ny ray dikany ray dia hoe former dia ny ray dikany ray dia hoe créer former sy créer le izy zany andriamanitra tsy hoe micréer fotsiny fa andriamanitra miformer ihany koa nahary izy dia mamorona izy zany hoe le izy zany raha lasika nabavy ny tena marina dia izao tsy mampaninona le départ voalohany hoe tsisy endrika tsy mampaninona le départ voalohany hoe tena tsisy nininona mihitsy satria nahoana ny antony dia izao andriamanitra no mampisy endrika zay le hoe créer sy former tsy hoe créena fotsiny tsy hoe foronona fotsiny fa former asina endrika ary ny tanjon'andriamanitra amin'ny fiainantsika tsiraray avy amin'ny fiainan'ny mpijery antsika amin'ny fiainan'ny mpiaino antsika antsika mianakavy dia izao tsy hoe manangana fotsiny andriamanitra fa andriamanitra te hanisy endrika amen andriamanitra te hanisy endrika te hiformer andriamanitra tsy hoe former fotsiny fa andriamanitra te hanisy endrika ary atonga le endrika mba ho tsara ny fiainantsika zany ny fiainako ny fiainanao ny fanambadiantsika ny arabolatsika tahaka izany koa ho anampijery sy ny mpiaino rehetra andriamanitra tsy hoe manomorona anao fotsiny
fa Andriamanitra miforme anao, manisy endrika ny fiainanao. Zay le planin'Andriamanitra lava be zany afatr'izany raha ohatra ka tohizana kely. Tena lava be zany afatr'izany hoe Andriamanitra tsy hoe mamorona, fa Andriamanitra koa planina ny te hanisy endrika. Tandrika efa maraina ny vehivavy, manao ina ny vehivavy efa miomana? Karakara vatana pasteur. Zay le izy, mikarakara vatana. Amboarina tsara. Manao beauté. Manao beauté. Beauté ozy izy make-up. Inona ny atao le make-up? Mba hampisy endrika tsara. Mba hampisy endrika tsara. Zany hoe Andriamanitra zany te hanao make-up ny fiainantsika tsararay avy Andriamanitra. Amen. Misy fiainana tena mila an'izany pasteur. Misy fiainan'olona tena mila Andriamanitra mihitsy no miditra an-tsehatra anao an'ilay make-up ny fiainany, hampisy endrika an'ilay fiainany. Misy fanambadiana fiarahana mpivady zay mila an'Andriamanitra mihitsy anao make-up hanangana an'ilay izy dia hanisy make-up azy, dia hanisy endrika vaovao hanisy endrika vaovao sy tsara. Ny fanambadianao io afaka ho tsara lavitra eo. Amen. Ny tokantranonao io afaka ho tsara lavitra eo. Ny ara-panahinao io afaka ho tsara lavitra eo. Ny taranakao io afaka ho taranaka tsara lavitra eo. Za zany io tena misy zavatra be dia be mihitsy boriboka atao anatiko ato fa te ilaza ndo tsika no ampahery ny mpijery sy ny mpiaino hoe raha fiainana tena eo am-pelantanan'Andriamanitra tsy hoe fiainana atsangany fotsiny fa tena amboarany mba ho tsara. Pasteur Sandra Karazafy Mandato. Mahafinaritra ana pasteur maheno zany. Rehefa maheno an'ilay tenenin'ny pasteur atao hoe nanana le tenin'Andriamanitra nanomboantsika raha dia hoy izy hoe tamin'ny voalohany dia tsy misy le mot mihitsy hoe tsy misy. Eritreretinao ilay zavatra tsy misy eo amin'ny fiainanao hoe eritreretinao ilay zavatra hoe tsy misy, le izy mora be amintsika tsy mirarahan'iziko le izy ary tsy misiko. Ianao ve moa eritreretra ny tsy misy? Fa eritrereto hoe teo amin'ny tsy misy dia nisy zavatra, dia ny fironon'Andriamanitra isy zavatra tsara ny fiafarana. Mety ozy ianao amin'izao hoe tsy misy mihitsy pasteur aty anaty poketra, tsy misy mihitsy ato an-trano efa tsy misy tsony zany fifaliana izany efa tsy misy tsony zany fifanarahana amin'ny olona zany efa tsy misy tsony tsy haiko hoe inona be dia be zavatra afaka ny tsy misy, efa tsy misy fanantena, efa tsy misy tsony zany fanantenana zany pasteur fa tampokeo eo amin'ilay tsy misy Andriamanitra anankiray ny teny hoe andehanao zavatra tsara eto foroniko concocteko. Ny tena mahafinaritra anahy dia hoe aho mantsy anao hoe efa hatrany am-boaka Andriamanitra dia efa namorona ny mombanao tsara. Ndikany hoe ny mboaka ho an-tanora ankehitriny any akiboneny mboka mbola voatany ianao dia efa hain'Andriamanitra. Tsy misy an'izany hoe izany d'accord izany tsy d'accord, tsy niandry akory Andriamanitra hoe an-tany aviany anina fa hoy izy hoe ity olo ity tsy maintsy vitako tsara. Ity misy zavatra anankiray mba zaraiko aminao. Rehefa nivady zay mivady dia ny anay moa zany eo amin'ny nampianarina anay dia hoe tsy le ianarana tsy anjery le zavatra ifampitenenana le vœux fa eo amin'ilay fifanarahany fa tsy maintsy zavatra avy any am-ponao. Tsy adiniko mihitsy ny zavatra nitenen'ny vadiko anahy tamin'izy niteny anahy dia hoy izy hoe ny tanjon'ny fiarahantsika raha iaraka andeha isika hoy izy dia tsy maintsy tongako amin'ny zavatra tsara indrindra ianao, tsy maintsy tongako any amin'ny tompo ianao ozy izy, tsy maintsy tonga amin'ny zavatra tsara isika. Tiako tenenanao dia izao, rehefa ny olona no manana tanjony hiatsara ianao, rehefa ny olona mijery ianao, za tamin'izany fantatro ivadiko loatra tsara mihitsy fa za dia tena tsy nanana estime ny tenako zany. Tsy natoko ny tenako tsy mahita ny tenako tsara, tsy mahita ny tenako hoe anatomba mbito mendrika na zavatra fa mijery izy dia rehefa mijery izy tsisy endrika tsy matoko tena fa izy miteny hoe afaka nitondra izy amin'ny tsara kokoa. Ohatr'izany ny fomba fijerin'Andriamanitra ary mihoatra lavitra azy. Andriamanitra rehefa mijery anao, rehefa mijery ny fiainanao dia hoy izy hoe na maizina raha ny fahitanao an'io na tsisy ninona raha ny fahitanao an'io dia za ataoko amboariko ianao
fironiko ianao ho ariko ianao ho tsara indrindra. Ny tena mahafinaritra lasaka nabavy dia zao zavatra zao tiako be misy le hoe fironiko ianao ho tsara fa ny tena tiako lazaina amin'izy anohizako anazy dia zao zavatra zao hoe ny tsara indrindra dia tsy maintsy avy amin'ny modèle ny tenin'Andriamanitra ihany zany. Rehefa Andriamanitra zany mamorona olona, rehefa Andriamanitra navelantsika an'le fiainana apetraka eo am-pelantanany dia tsy maintsy azontsika antoka hoe mety ho tsisy endrika androany mety mampimey be, tsy hoe mampimey fotsiny fa tena mampiney mihitsy hoe tena mampiney ianao na ny olona mandalo ako tonga dia miney aminao. Zao ny zavatra azontsika antoka rehefa tena Andriamanitra manao an'io avelantsika manao anazy azo antoka fa tsy maintsy ho tsara fiafarany. Amen. Azo antoka fa tsy maintsy ny zavatra tsara indrindra aminao no hivoaka avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra zany tena te hamoaka an'ilay zavatra tsara indrindra. Raha ohatra ka raisinao ianao dia hoy ianao hoe tena zaty zany Andriamanitra tsisy zavatra tsara indrindra afaka hivoaka avy amin'ny fiainako raha tsy avy aminao ireny ihany. Raha tsy avy amin'ny teninao. Ary tsy fantatra hoe mbola manana 4 minutes tsika pasteur Sandra Kazafa Mandrato, mbola manana 10 minutes tsika eo amin'ny eo te hilaza zao zavatra ao amin'ny mpiaino mbola hitohy amin'ity tsika fa ao anatin'ity 10 minutes ity dia misy zavatra ohatr' zao mba tiako tsindrina. Le izy raha lasaka nabavy ny zavatra tsara mivoaka dia mivoaka avy amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy mivoaka avy amin'ny tenin'ny tantininy, tsy mivoaka avy amin'ny tenin'ny mpankahary, tsy mivoaka avy amin'ny tenin'olona ifonako fa iresaka zavatra manokana ako. Tianao tsara ve ny fiainanao? Tsy hoe tsara amin'olona, ny olona zany manana ny tsara aminy, manana norme fafa mihitsy, manana norme ny olona. Misy hoe norme européenne, norme chinoise, norme malagasy, norme na eto Madagasikara samy manana norme. Misy hoe norme ny sotry, norme ny vandry, norme ny tsara samy manana ny azy le izy, norme ny vato. Fa zao le izy raha lasaka nabavy tianao norme n'Andriamanitra ve ny fahatsaranao fiainanao, le hoe tsara amin'Andriamanitra tianao tonga amin'izay hoe ny fiainanao. Ny secret an'izay dia izao, ny fiainanao manaiky ianao aka modèle ny tenin'Andriamanitra. Ny teny aloky ny vavan'Andriamanitra no modèle no namolavolana zao tontolo zao dia lasa tsara le fiafarana. Raha vao le tenin'Andriamanitra no atao modèle de base aveko raha vao le tenin'Andriamanitra no atao modèle de base dia na tsisy endrika ary ny fiaingana na mbola mampiney ary androany mampimey zany tiako lazaina io fa raha vao le tenin'Andriamanitra no ampiasaintsika no raisitsika molona na lasitra base dia ho tsara amin'ny toy ny tantara, ho tsara ny ao ambadika ao. Amen. Le izy pasteur Sandra dia zao zavatra mitranga be dia be lasa molona ny olona ankehitriny, lasa base ny olona ankehitriny, lasa nandahatra ny fiainana tamin'ny lasa ohatrany hoe ohatrany ahoana ny dada sy mama ndoko ohatrany iny atsika heritreritra izy raha vao tsy ohatrany iny dia tsy ohatrany ahoana ny entin-tantinina sy tonton rina ohatra mba afakafaka tamin'ny fiainana dika le afakafaka zany ohatra hoe mba nisinisy kely reny mba ohatrany tafavoavoaka kely dia ohatrany ahoana nanaovany azy ataovy an'izany koa ny atsika fa raha lasaka nabavy eo. Andriamanitra manana fiainana tsara lavitra no entin-tantinina sy tonton. Andriamanitra manana fiainana tsara lavitra tia mitondrana amin'ny fiainantsika mihoatra lavitra noho ny zavatra hitantsika fiainan'ny olona manodidina. Zasenao mila mitandrinatsika amin'ny modèle raisitsika amin'ny fiainantsika, mila mitandrinatsika amin'ny zavatra amin'ny teny izay ampiaritsika amin'ny fiainantsika. Satria nahoana indraindray niresaka tamina lehilahin'Andriamanitra zay mpanompon'Andriamanitra goavana any France any izy pasteur Georges Michel, olona manany maizy azy mihitsy zany any France any. Dia zao zavatra lazay pasteur Intsozy izy des fois ozy izy misy ny antsoina hoe sagesse de Dieu
et il y a la sagesse humaine et gaga. Fa zao samy sagesse reo izy samy fahendreny reo izy samy miteny reo fahendrena anankiroa reo fa izao tsy rehefa sagesse humaine dia sagesse n'Andriamanitra tsika zany mila mitandrina hoe raha ohatra ka hitondra zany ianao aka ohatra zao hitombotsika ny fiainantsika dia inona ny hitondranao anazy ny fahendren'Andriamanitra ve samy fahendren'olombelona aka ohatra tsotra rabola io manko manitikitika ny olona raha vo ohatra raha vo io cliena dia misy olona ohatra ny tratra gligli tonga dia mivoaka ny original mivoaka ny original le zay indray le arabola nefa io ny akaiky indrindra ianao ve mino hoe Andriamanitra afaka manatsara ny arabolanao ianao ve mino hoe an'Andriamanitra ny tontolo ny arena tontolo ny fananana rehetra raha ohatra ka mino ianao hoe an'Andriamanitra ny tontolo ny arena sy ny tontolo ny arabola ny fantaniana zany dia izao modèle no iza no arahanao dia tsara ny arabolanao haninao izay ampanaovin'Andriamanitra ve ianao sa anao izay zavatra eritreretinao hoendry amin'ny fiainanao nefa tsy hitovy mihitsy nefa tsy hitovy zavatra roa samihafa Andriamanitra miteny hoe manomeza Andriamanitra miteny ohatra zao ty hoe atena ny fafolon-karena dia ny olona kehitriny milaza hoe karaha fa maninona eo ary efa tsy amiko raha lasaka nabavy zay zao le hoe sagesse humaine ny eo ary tsy amiko fa maninona mbola omeko indray ty fa ny sagesse n'Andriamanitra dia zao atero io dia androtsahako avy any ambony ianao aka ohatra indray amina resaka fanambadiana zao tena miady hevitra mihitsy ny lasa ny vavy hoe fa maninona ny lafoana no lohany fa maninona ngaro eo foana ny manapaka be dia be mihitsy ny ohatra zany fa maninona ny reo foana ny manapaka le izy sagesse humaine hoe samy noariny zao ihany any an-dafo moa dia miady mihitsy amin'ny antsona hoe égalité de fitovinjo izy fitovinjo dia zao zavatra mitranga raha lasaka nabavy lasa ao anatin'ny tokantrano anankiray lasa misy tety anankiroa monstre ane zany pastery ka le izy anefa sagesse na olombelona le izy lasa misy loha anankiroa ao anatin'le trano hoe samy manapaka tsika roa samy manapaka dia tsy ianao rery manapaka na lahy ianao fa ny vavy koa manapaka ka lasaka nabavy sagesse n'olombelona le izy endry le izy raha dinianako hoe samy nianatra zao mianko ndraindray ary le vehivavy be diplôme an'olo lehilahy ndraindray le vehivavy mbola zokiny amin'ny mataonan'olo lehilahy le izy zany sagesse humaine fa izao ka lasaka nabavy isika nefa maniry an'Andriamanitra hanangana zavatra tsara raha ohatra ka te hanangana zavatra tsara ako dia mila manaraka n'ilay modèle ny tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra pasteur Sandra amen zany hoe le langage longue teny langage n'Andriamanitra ilainy le fiainan'ny olona le langage n'Andriamanitra amen mankasitraka pasteur tena ilainay ny maheno an'izany ny tenin'Andriamanitra tokoa dia tena hoe manangana mampianatra mampafantatra atsika ny zavatra rehetra tokony ho fantatsika tsy le tenin'ny olona tsy le boky be dia be ianarantsika fa le tenin'Andriamanitra izay aingany ho marina eo amin'ny fiainantsika izao manokana raha manonona sy mivavaka eo amin'ny fiainanao dia izao ny any angatahako an'Andriamanitra hoe anana alala sy atakatra n'ilay teny ianao ny tanjon'Andriamanitra rehefa mamorona atsika ny anteny mahafinatra anahy dia le hoe Andriamanitra moa manana tanjona ao amin'ny fiainako goavana mihitsy Andriamanitra lehibe Andriamanitra goavana na ary an'izao tontolo izao dia za kely indrindra dia manana tanjona ao amin'ny fiainako izy za ao anatin'ny olona miliara dia manana tanjona ho aviny izy izao manokana tena eo ampelantanany no ametrahako ny fiainako mino fa ianao ihany koa dia ametraka ny fiainanao manontolo eo ampelantanany ka hitanao fa ny tanjony le nahary anao dia ny ho tsara indrindra zay mivady androany te hizara amintsika mpiaino ho atsika
mijery télévision no atsika mpanaraka amin'ny Facebook ary zay mahatonga any miteny hoe raha mandresa lahatra anao a dia zarao ty tompoteny ity tena zarao partageo aparitao ao nivon'ny Facebook atao fantatry ny olona rehetra zao le izy ny zavatra ampona mivady tiana io zaraina amintsika tsararay avy ny fiainana raha tiana hiatsara dia tenin'Andriamanitra ny ananganana azy. Amen. Za zany ohatra ty ilaza zao zavatra ao hoe raha vao tsy tenin'Andriamanitra zany nananganantsika fiainana fa tenin'ny tantinina tenin'ny namana ahoana kina ataony ahoana hony ataovy an'izao akia Acha manaiky ny trano trano noseho an'Andriamanitra menaka ane ary nenay tambola kely menaka avion mihitsy samy manana noseho anazy fa izao raha lasaka anabazy ho atsika rehetra raha vao tsy tenin'Andriamanitra nananganantsika fiainana dia tsy tsara ny fihafarana tsy tsara fihafarana io azo anto ny tombony amin'ny tenin'Andriamanitra raha lasaka anabavy dia izao ny tenin'Andriamanitra azo raisina foana tsy mety lany daty ny daty mety ho lany fa ny tenin'Andriamanitra tsy lany maritra mandrakizay ozy izy amin'ny fotoana efa tsisy calendrier intsony mbola isy ny tenin'Andriamanitra ary mbola manakely le tenin'Andriamanitra hanangana zavatra tsara hanangana fiainana tsara zay mahatonga atsika milohan'ny amaranantsika zao fandaran'izao te hivavaka ho anao zay mivady te hivavaka ho antsika tsararay avy zay mivady mba hanangananao fiainana tsara zay mino fa isy zavatra tsara ivoaka avy aminao isy zavatra tsara ivoaka ny hoavinao dia inonay fa tsara io. Amen. Misy firy androany niaraka iteny amiko hoe tsara ny hoavy tsara ny hoavy misy firy androany ny samy resy lahatra miaraka amiko hoe mbola hita zavatra tsara lavitra ako zay mbola tsy hitako hatramin'izay ho hitako amin'ny hoavy zay firy ny resy lahatra amin'izay fa ny fanalahidy amin'ilay hoavy dia tsotra tenin'Andriamanitra modèle araka amin'ny tenin'Andriamanitra tandremo ny fahendren'olombelona tandremo ny filozofian'olombelona fa mety ho mety io androany fa hivadiko io rahampitso aka ohatra tsotra ny ahy fivadiana tantara mialohana maranantsika tamin'ny 1960 ene ny pataloha andelana laza paty téléphone fa indren'olombelona tamin'izany rehefa manao paty téléphone ianao no tena izy hatramin'ny 1985-90 avy eo ndray somary lasa tube 90 non tamin'ny 90 vadika ho golfa ny pataloha botsina be daholo zay manao pataloha golfa malaza be tamin'ny 2000 teo hatramin'ny 2010 nalaza indray dia izy dia mahitsy tube tena tube tsara zany maharaka be pasteur nanomboka 2010 ka hatramin'izao ny malaza somary slim tanakafainaka rehetrarehetra hoe somary slim indray malaza nefa lehilahy riavana malala ny tiako lazaina dia izao ny lamodin'olombelona miovaova fa ny tenin'Andriamanitra tsy miova fa ny tenin'Andriamanitra tsy miova eo hoe ankatoavy ny tenin'Andriamanitra aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra tandremo sao dia mandeha amina fahatsapana te hivavaka ho anao zay ho an'ny ankonanao ary tena spesialy ho an'ny ankonanao sy ny arabolanao manona pasteur teny eo fiainana andaontsika hivavaka pasteur Sandra hivavaka tsika sinao ho an'ny ankonan'ny olona rehetra dia ho an'ny arabolan'ny olona rehetra hivavaka tsika raha malala tsara indrindra mivavaka zay ankehitriny ho an'ny fiainan'ny olona tsararay avy ny olona zay tena manaiky anao ho tombo sy mpamonjy ny Jesosy Kristy mivavaka zay ho an'ireo rehetrarehetra ireo aoka ny teninao no anangana ny fiainana sy amorona ny fiainana mehoery ny olona tsiraray avy afaka hanohitra ny fakapanahy hanaiky ny fahendren'olombelona ka indraindray ho adinony ianao ny sitrakao fa mivavaka izay mehoery izy mba hanaraka ny sitraponao mba ho araka ny teninao ny fiainany ny tokantrano ny tsiraray avy ny arabola ny tsiraray avy mba hanaraka ny principe anao Andriamanitra mehoery ny olona. Amin'ny fitaizana ny taranany
aoka ny teninao no modèle voalohany amin'ny fiainanay fa zay araka ny teninao modèle anao dia tsara. Pasteur Sandra anoy izany vavaka raha eo misaotranao zay mitenena eo amin'ny fiainanay Andriamanitra misaotrany amin'ny teny fikasanao zay tsy miova toanao zay tsy miova mandrakizay eo amin'ny fiainanay ny tanjonao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra eo misaotranao izay efa tsy miova dia ilay tsara indrindra ny fiafaranay ny tanjon'ny fiafaranay dia fantatra efa ny tsara indrindra eny na ialy ety ary izahay dia tsara indrindra tokoa satria eo anelanao misaotra Andriamanitra fa na misy tanjony ianao teo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy dia ilay fahatsarana indrindra ny voninahitra ny dera dia ho anao irery an'i Jesosy Kristy. Amen. Amen.